Izay ny makasika iny vaovao ny Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava iny iresaka ndray mava mikasika ny taranja tontondrotsika izay mbola ao anatin'ny fangiry firina amin'izao fotoana izao satria dia tsy hita mazava izay tena mpitantana ity taranja ity eto amintsika ireo club ary no nietsika ka dia nikarakara fananana teny Akalamanjana izy ireo tamin'ity tolakandro ity tetsy amin'ny tanàna Nosbe. Nampaneno lakolosy fanairana ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny kluban'ny Tamma eo amin'ny taranja Totondry izay nikarakara fananana akianja malalaka io tolakandro io tetsy Nosbe. Voakasika ity fanairana ity ireo avy eo amin'ny section ny ligue ny fédération ary zareo avy atsy amin'ny ministère ny fanatanjahantena tsy mbola ahitana mangirana mantsy raha no avy ny taranja ity eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy misy mpitantana mazava ny amin'ny fampandrosoana ity taranja Totondry ity sady tsy miatrika fananana régional tsy miatrika fananana iraisam-pirenena tsy miatrika fananana national eny akianja malalaka sisa no manao zay hoafany ireo club manentana ny rehetra mba ho tonga saina ao anatin'ity taranja ity. Fananana ity zany dia natao manokana fanentanana ny tanora Nosbe sy ireo club manerana Antananarivo ary fanentanana manokana ihany koa ho an'ny ligue sy ny fédération satria somary matoritory kely ny ASPDD zay zany manokana tsy maintsy nanaovana ihany zao manahoana ny fahitanao ny hoavin'ny taranja Totondry raha zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao iainanareo amin'ny mpanao no avin'ny Totondry alohaloha raha tsy mba misy ny ezaka manokana zany ho an'ny tompon'andraikitra dia ohatrany somary matoritory kely zany matoritory kely ny taranja Totondry motery manokana zany zay tsy maintsy manao an'izao hetsika fo satria na le club pary salle na le boxeur pary salle zany tsy dia amin'ny compétition firy motery zany tsy maintsy hoe asina. Marobe araka izany ireo kluba teto andrenivohitra no mangetaeta te hiala ao anatin'izay fangiry firina izay no nandray anjara tamin'ity fananana ity. Izao nototosa hoy ireo mpitantana ny kluban'ny Tamma dia ny fanohanana ireo tsara sitrapo ka isan'izany Andriamanitra Matorakotona Andrasana Gilbert izay mpikambana ao amin'ny kongresin'ny Tetezamita ka nanoana hatrany ireo tanora eny amin'ny fokontany. Toy izao ary ny vokatra amin'izany fananana izany. Teo amin'ny juvenile dia latsaky ny 20 kilao Ramanonarivo avy eo amin'ny Beoina andresy any Feniaina avy eo amin'ny métropole. Latsaky ny 20 kilao dia Nartina avy eo amin'ny Tamma nandresy ny Zira avy eo amin'ny métropole. Latsaky ny 20 kilao Rabenoa Pierre nandresy any Monina avy eo amin'ny 3FP. Latsaky ny 30 kilao Rasolonjatovy John avy eo amin'ny ASPTT niondrika nanoloana Rakoto Velonjaka Apero avy eo amin'ny BCL. Latsaky ny 7 kilao Itolo Janahary Fenoery nandresy any Tsiriniaina métropole Fenoery dia avy eo amin'ny Tamma. Latsaky ny 20 kilao Rakotona Valina Valéry dia niondrika nanoloana Razafy Arsonarindra avy eo amin'ny Tamma. Latsaky ny 20 kilao Rakoto Arzafy Andry avy eo amin'ny Kosfa nandresy any Fanomezan-Tsofaly avy eo amin'ny Tamma. Latsaky ny 13 kilao dia Rakotona Andrasana Solonirina nandresy any Tantely Maminiaina avy eo amin'ny Tamma. Ho an'ny sokajy zenina latsaky ny 20 kilao Randriana Solotojiniaina avy eo amin'ny Tamma dia nanao ady sala tamin'ny Randriniaina Davida bien-aimé avy eo amin'ny Kosfa. Mbola eo amin'izay latsaky ny 20 kilao zay ihany dia Randriamampianina Tokoniaina avy eo amin'ny BOI dia nandresy any Asina. Latsaky ny 20 kilao dia Iandry niondrika nanoloana ny Diamma avy eo amin'ny 3FB. Razanina Mahery Edy nandresy any Fanomezan-tso Patrika avy eo amin'ny BCL. Latsaky ny 9 kilao Randriana Tenaina Dany niondrika nanoloana ny Rawelson Njarasoa avy eo amin'ny Tamma.